Eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray dia marana ny fankalazana ny 520 taona ny tarika mazikatra amin'ity taona ity ka amin'ny alalan'ny hetsika lehibe izay ho tanterahana amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina izany. Fanambohan'ny tarika ity seho ity satria ary ny fahamatorana no tena filamatra amin'izany. Aritra adiny 3 ny seho ka ireo hira na tuba nahafantarana ny tarika hatramin'ny taona 90 nahafantarana ny tarika no avohitra mandritra izany. Isan'ny mampiavaka an'izany seho izany ihany koa ny fanamafisam-peo sy ny hazavana. Fa eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray dia mpianatra miisa 400 no navoakan'ny sekoly ambony mampiofana ireo mpiasam-panjakana Enam androany. Ny mampiavaka ireto andiany Ainga ireto dia ny fivoahan'ny andiny voalohany amin'ny fanofanana ireo mpikirakira ny tsenam-baro-panjakana na ny marché public Velozislin. Namoaka ny andiany Ainga androany ny teo anivany sekoly ambony manofana ho mpiasam-panjakana na ny Enam etsy Androibe. Miisa 400 ireo mpianatra nahavita fianarana ireo. Ny nampiavaka ity andiany ity dia ny fivoahan'ny andiny voalohany amin'ireo mpianatra mikirakira ny tsenam-baro-panjakana miisa 20. Anisan'ny andraikitra lehibe izy ireo ny fangararan'ny fitantanana ny asa manandraikitra ireo mpikirakira ny tsenam-baro-panjakana ireo marché public. Io dia sapam-pianarana vaovao eto ary indrindra amin'izao fotoana izao dia ny tsenam-baro-panjakana. Amin'izao zany efa misy ny voaka ato amin'ny sekoly ny mpianatra matianina tokony tantana sy iandraikitra sy antsoroka an'izany fitantanana rehetrarehetra eo amin'ny administration indrindra eo amin'ny tsenam-baro-panjakana izay nampisy resaka be tato ato. Ny Prime Ministre mahafaly solondrasana Olivier no mpia ity andiany ity. Izy raha teo no tonga nanontrana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoahan'ity andiany ity. Tamin'ny lahateny no nanomezany hafatra ho an'ireo mpianatra vao nivoaka mba tsy ho mora voarebireby mena miravorava izy ireo amin'ny asa rehetra ho sahany.